Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana May izao, alahady fahaefatra amin'ny manaraka ny Pasika. Iarahantsika amin'ny sampana VFL eto amintsika ray volan'ireo izany. Hanomboka ny fotoana isika amin'ny hira faneva mitana ny firaisana. Mankalazanao zay noho ny fitiavanao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitantananao mahasoa, noho ny famindramponao na tongavanao eto. Eny maro ny zavatra mifamafao teo amin'ny fiainanay, ao ny tsara, ao ny ratsy, ao ny nampalahelo, ao ny mahafaly. Nefa kosa nataonao tongeto zay, avy amin'ny toerana maro samihafa, fijery maro samihafa, toe-tsaina maro samihafa, nefa samy zanak'Andriamanitra. Nomenao fanahy iray ihany ary fanahy iray ihany nanaovana batisanay. Koa atolotra ianao ny dera, ny voninahitra, noho ny famonjenao isanandro, fiarovanao anay, satria raha mahatsiaro zay Tompo, manahirana ny miaina amin'ny andro iainanay, loza ampiarakodia etsy sy eroa, zaza kizy tanora very saika isan-kerinandro, ny aretina mamely, ny fahantrana manahirana, ny fiarahamonina mampiady, fa ianao no miaro anay, ianao no mitantana anay miaro ny tongotray, raha tsy tratry ny zany rehetra zany zay, dia noho ny fiarovanao, noho ny fitantananao mahasoa, ka misy fotoana tsy tsaronay fa tokony isaoranay anao, raha tsy misy mangalatra ny zanakay rehefa mivoaky ny trano, mody soamantsara anatin'ny trano, adinonay no misaotra anao. Fa betsaka ny malahelo, betsaka ny mamoy zanaka tokana, tsy hitany nalehany mandraka ankehitriny. Mba misaotra anao ve izahay raha miahatra ohatra noho ny sasany, fa mizam-po laminy ringana amin'ny taranaky ny sasany tsisy tsony satria tokana le zaza very.
mananjary zay raha moatra noho ny hafa tsy hainay kory ny misaotra anao ary ndraindray. Betsaka koa ny tsaronay sy ny tsy tsaronay ny tsy hitanay maso zay nataonao taminay. Misaotra tompona amin'irendretra ireny. Fa ny tena isaoranay dia ny mahazanak'Andriamanitra anay. Eto anivony zao tontolo zao fahazavana nomenao ny fanahy masina ka zanak'Andriamanitra zay sady izany tokoa. Ka mahazanak'Andriamanitra anay tompo dia misaotra anao zay. Amasino zao fivoriana zao satria fivoriana zanak'Andriamanitra tsy hanina anjara eto ny ratsy. Koa hainao Andriamanitra hitarika feno zao fanompoana izao amin'ny alalan'ny fanahy masina satria Kristy no ankalazaina le nampianatra anay hivavaka manao hoe Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Efesianina toko faefatra manomboka amin'ny andininy 5:20. Manana ny fitsipika tokony tandremantsika ny tompo ary manana ny didiny tokony toavintsika izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Efesianina toko faefatra ny andininy 5:20. Hoe ny apôstôly masina koa esory ny lainga ka samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isany momba ny tenany namantsika avy koa isika tezera fa aza manota aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo aza manome fitoerina ho amin'ny devoly aoka zay nangalatra tsy hangalatra intsony fa leo kely aina hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisomeny zay tsy manana aoka tsy halokony vavanareo ny teny maloto fa zay teny tsara ho fampanosoana mba azahoany zay mihaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nahatonga anareo manana tombo-kase amin'ny andro fanavotana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay manderaka lalàn'i Jehova.
samary azy amin'ny tany na teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika hifona, ndeha isika nitry tena hivalohana tren'Andriamanitra, hivavaka isika. Izay dia tsilaky ny aina namanay, sombo ny aina, ary iray vatsy iray aina, nefa ho ny tenina hoe aza mandainga. Raha mandainga amin'ny namanay zay dia namany mandainga amin'ny tananay, amin'ny tongotray, amin'ny lohanay, satria namanay izy ireny. Taova iray aminay momba amin'ny tenanay, mamindrafo aminay. Betsaka izay laingalainga zay, fitapitaka izay, mamindrafo aminay. Tsy mahay tezitra koa izay, raha tezitra izay dia ny olona rehetra tsy teninanay, ny ray aman-dreninay tsy rarahanay, ary manimba zavatra ary rehefa tezitra. Tsy mahay mamela heloka, tsy mahay mitezitra. Zavatra kely tsisy dikany, tsy arakaraka ny fahadosoana, ny fahatezerana ataonay. Hany ka maharitra ela ny fahatezerana, ary manakona ny fahasoavana tahaka ny fanakona masoandro, mamindrafo aminay. Mamela ny helokay. Misy koa ny sasany mba mody mamela ihany, saingy ny famelana tsy tena mazava fa tahaka ny éclipse solaire, takona ihany ny fahazavana, manome tapany tsy fohifohy rehefa tezitra ka mamela ny hafa, ka manome fitoerana ho amin'ny devoly zany, mamindrafo aminay. Ao ny mangalatra, manomboka mangala-pihinana, mangala-bola, manodikodina, mamorona dossier, mangalatra diplôme, feno alatra amin'ny tany sy ny firenena, amin'ny endriny maro samihafa, manomboka mangala-pijery ka mangalatra zava-panahy, mamindrafo aminay. Mamela ny helokay, asainao miasa tsara, miasa mafy zay mba hanana, tianao na nananay arena, na ety amin'ny na nan-danitra, mba ho isy zarainay amin'ny hafa. Misy koa nefa manana fa tsy mety izary, mamindrafo aminay. Feno teniteny foana tsy mampandroso ataonay, na anatin'ny fiangonana, na ivelan'ny fiangonana. Tsy letra tenenina, tsy letra itsy, fa mitakosihitra miditra maro samihafa, manafotona ny hafa mandrakariva. Fotsorora zay miteny, ny mananitra dia rabirabiana, na ao amin'ny sampana, na eo amin'ny fiangonana, mamindrafo aminay. Manjary malahelo ny fanamasina, ary raha malahelo ny fanamasina dia miozongozona mitombo kase mahavita batisanay, ary mety tsy voatazonay ny famonjena. Ratsy izany mampalahelo ny fanamasina izany, mamindrafo aminay. Heno ny vavaka mangina sandratray ny fanamasina, fa nampalahelo anao tokoa izahay. Mamindrafo aminay ry fanan'ny fahamarinana, mamindrafo aminay ry mpananatra, le parakleto, mamindrafo aminay ry fanan'ny Kristy. Fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy reriany naniratanay vavaka. Amen.
antsika ny tompo ary vonina midrafo aminao izy mitsangana ndreny teny somafaly fa mafamifahotatsika izy hoe ny apôstôly masina mibeba aminaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina fa miteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izy rehetra lavitra na iza antsoiny tompo Andriamanitra anatonazy no zany ariavana dia voavela sy voafafavoko ny fahotanareo noho ny aminaran'i Kristy tompo samia mideran'ny tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka zany anao nira voalahatra nisorantsika ny tompo sady iomanantsika amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra. Mihira moa ny sekola lady sa tsy mihira moa? Dawar. Tanora sy ny sekoly lahy tsika riavana ko manasa azy ireo mba hitsangana. Vavaka sika sotranao zay Tompo Andriamanitra eo fa mbola nomenao zao fotoana izao handraisanay ny afatra avy amin'ny anjara fotoana ny tanora sy ny sekoly lahy ko dia mitenena Tompo araka ny fombanao ary fanahinao nao ka hiasa aminay tsirairay avy mba fanay mandray zay tianao ambara aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovana zavavaka zany. Amen. Jerentsika ny bokintsika ao amin'ny Leviticus. Leviticus toko 2:20 ny andininy 2:20. Genesis, Exodus, Leviticus. Zany hoe boky fahatelo ao anatin'ny baibolitsika ny misy an'izay. Leviticus toko 2:20 andininy 2:20. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha misy manam-pihavanana ho an'i Jehova
nao fanatitra rany voady, nao fanaty sitrapo, na omby izany, na ondry, na osy, dia ny tsara izay tsy misy kilema na kely akory aza no aterina mba hakasitrana azy. Petraka isika. Fanatitra manao ahoana ho ny aterina? Tsy misy kilema, any hoe fanatitra tsara no tokony ateritsika. Inona ny tantara kelysika tamin'ny herin'izay mahatadidy? Crayon sy ny gomme. Androany ray isika dia hiaino ny resadresaky reto vola ireto tamin'ny toerana anankiroa samihafa, dia tany amin'ny casino sy taty am-piangonana. Ny fampiresaka ho ny reto vola reto rehefa mifankahita, dia ozy ny vola tany amin'ny casino hoe tena sambatra rangana reo vola hoentina any am-piangonana. Dia ozy ilay vola tao am-piangonana, fa maninona izay ny sambatra? Zay ara mijaly beko. Dia ozy ny tany amin'ny casino hoe tena sambatra rangana reo zay sepotra be mihitsy zay, na rivotra na fiteny na fomba anaovana anay dia sepotra be zay sady mijaly be mihitsy. Dia ozy ny tao am-piangonana hoe ny anareo zany mba sepotra fotsiny, fa izahay nge tena mijaly nge zay ao am-piangonana hoe. Dia gaga be olay tao amin'ny casino hoe fa maninona ara no taraina reto vola ao am-piangonana, fa maninona kay nareo no mijaly Dia ozy izy ilay vola tato am-piangonana hoe zahay nge ao am-piangonana dia kindakindain'olona zay ozy, dia aforiporotry ny olona zay, dia ampijalijalin'olona zay. Fa ahoana ka zay ozy izy rehefa hanao rakitra reo ozy izy dia kindakindainy zay sady ampijaliana. Ataony ahoana moa ataontsika ahoana no ilay vola? Aforiporotrytsika zany dia sady kendakenda izy no mijaly. Dia ozy ty anankiray nareo aramba kendakindainy fotsy, fa za nge ozy tena rovitiny mihitsy tany an-trano izy izy rakitra anankiray no entiny kay rakitra nony amin'ny fiangonana, dia rovitiny aho, dia ny ray nataony amin'ny rakitra voalohany, dia ny ray nataony amin'ny rakitra faharoa. Mafy eny mahazo anay Dia ozy ilay anankiray hoe ny ayara-lozano zany reto no mahazo ana, za lay vola tena ratsy be sy raisy ny any amin'ny fivarotana mihitsy no netiny tany am-piangonana, zay le maloto be sady mbola misy skotsy zay no entiny zany. Everiny masy reto fa tsisy mahita ho ny any am-piangonana, mbola kerikoeritra ny any ao anaty tanany zay. Za sady maloto misy skotsy, mbola kendakendainy sy aforiporotry sy ampijaliany. Dia namaly on'ilay tany amin'ny casino hoe zao reto raha mbola ampijalijalian'olona zany kristianina zany nareo dia zao andosiro reto izy mialana reo any aminy, dia aza manaraka azy tsony, aza manatona azy tsony. Dia amin'izay fay tsara zareo milaza azo kristianina reo. Aiza kosa nozy izy, dia ozy izay ny famaizana an'ireo kristianina reo ozy izy, fa aizatsika vola ozy izy sady kendakendaintsika no ampijaliana ozy izy no feno setroko tena mijaly tsika rehetrarehetra. Zay le tantara kely, zay le fampianarana tsotra kely. Zao hanao rakitsika rehefa avy eo, dia atao ahoana moa le vola? Tsy kendakendaina dia tsy ampijaliana, fa atao ahoana? Asotra tsara, fa zay ny tadiaviny mba mitsotra ohatra atsika mitsotra le vola. Zay dia engany mba ho fanatitra tsara kasitrahan'Andriamanitra ny ataosika. Averintsika vakina le amin'ny Levitikos teo ary raha misy manatitra fanatim-pihavanana ho an'i Jehova, na fanatitra analany voady, na ho fanaty sitrapo, na omby izany, na ondry, na osy, dia ny tsara izay tsy misy kilema na dia kely akory aza aterina no akasitrahana. Engany isika rehetra zao mba tena hanao fanatitra akasitrahan'Andriamanitra, fa tsy ampijaly ilay vola ateritsika ty. Vavaka isika, misaotra anao zay ry Tompo fa nahazo fampianarana dia foy aza mba hahafahanay mandray lesona tamin'ny resaky reto vola ireto. Dia engany izay mba tena hanatitra izay fanatitra tsara madio sy akasitrahanao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompony nanaovana izany vavaka izany. Amen. C'est la cousine cour les casino so dia le ankizy samy mitovy moa le casino sy le lakozy. Ay, anontany le olon-dehibe raha tsy hainao ny dikan'le casino.
mamaky sy haino ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika amin'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary zao no farateny nataony Davida. Ho Davida zanaky Jese, dia ny lehilahy izay voasantratra ho ambony, ilay voaosotro ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Dia fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitra ny Israely manao hoe, eny, ny vatolampin'i Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavany maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahon'iny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'ny Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrika izay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra mo tsy amitsimono va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisiny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefiny, ary hodorina amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ereny. Amen. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1. Ny amin'ny zavatra ara-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia noentina tany amin'ny sampomona arak'izay nitomananareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka miteny hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompona, nefa ny Tompo dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary ny tsirairay dia samy nomeny fanahy ahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny iray dia nomeny fanahy teny fahendrena, ny iray dia teny fahalalana, arak'izany fanahy izany ihany. Ny iray dia finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ny iray dia fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ny iray dia manao fahagagana, ny iray dia ny maminany, ny iray dia mahafantatra fanahy samihafa, ny iray dia ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny iray dia mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazaraina ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Dia hitsangantsika ravana hitsena ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby folo, raisina eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatsahatra amin'ny andininy fahatelopolo. Filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby folo, raisina eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatsahatra amin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa rahantsika mahita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no mona, dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho nyreny fariseo izany dia hoy izy,
tsy misy amoan'ilay ny demonia afa-tsy Belzebob lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no aretan'ny fanjakana? Ary raha Belzeboba no amoako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy, ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataony olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany, raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Ray masonao teninao fahamary. Amen. Mbola hiary vavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay no ny amin'ny Jesosy Kristy zokinay. Isaoranay ianao no ny teninao izay voadika amin'ny teny razanay, afaka noenona sy ny vakiana teo. Ankehitriny raha tonga ny fotoana hitoriana izany dia ampiteneny tompo ny mpanomponao amin'ny alan'ny fanainao masina, ary izahay mihaino kosa ampangino izay rehetra ao anatinay mba tsy ho isirenay afa-tsy ny feonao. Saotra raha eo. Amen. ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo. Ny andininy faharoa no vakitsika. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo, ny andininy faharoa. Vakitsika manao hoe ny fanahy Jehova no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Teo amin'ny jerena kely ny interférence n'ile izy le sans fil no alefa sa le ty misy fil ty. Ty misy fil ty. Teo amin'ny Israely de olona telo natao hoe Messia na Kristy.
tazomy tsara zay fa tsy Jesosy ihany natao hoe Kristy amin-jareo. Ny hoe Messia zany a na Kristy, Messia zany na Mesia dia teny Hebreo aremianina, fa ny hoe Kristy dia teny Grika. Ny dikan'io zany dia voaositra, olom-boaositra. Teo amin'ny Jiosy zany a, na ny Israely a, na ny Hebreo, ray amin'ny dika amin'ireo. Dia ireto telo reto nantokony olona atao hoe Messia na Kristy na olom-boaositra: ny mpaminany, ny mpisorona ary ny mpanjaka. I Davida zany a dia Kristy na Messia. Ohatra hoe i Mosesy, i Arona, i Eli, i Elisa, satria mpisoron'ireo a Messia zany ireo a na Kristy. I Samuela, i Ezekela, Isaia, karaha antokony olona inona indray zany? Mpaminany, Messia koa ireo na Kristy. I Davida, ry Solomona, ry Josia, ry Solia, antokony olona inona indray zany? Mpamjaka, Messia koa ireo zany na Kristy. Ny mampiavaka n'ireo Messia na Kristy ireo a ny olona ipetrahany fanahy masina maharitra. Zay zany ny teolojia amin'ny testamenta taloha. Amin'ny olona hafa mandalo ny fanahy masina, tahaka ny hoe rehefa mandalo ny fanahy masina dia matanjaka be Samsona. Fa amin'ireo olona telo ireo zany a no mipetraka ny fanahy masina amin'ny mpanjaka, amin'ny mpaminany ary ny mpisorona. Ary ireny hosorana menaka manitra, anaovanao onction zany a na fanosorana. Eto isika i Davida no miteny olom-boaositra izy, Messia izy, Kristy izy. Ary zay mahatonga ny Jesosy ary atao hoe zanaky Davida, zanaky le voaositra midika an'izany. Ka zay no mahatonga antsika nahaka nandinin'ny faharoa hoe ny fanahy amin'ny Jehova no mampiteny aho Davida, satria izy Messia na Kristy koa izy olom-boaositra. Ny teminy hoe milelako. I Davida zany dia mihaiko hoe amma Messia azy, Kristy azy dia ny fanahy masina no nanositra azy ao aminy zay aseho amin'ny menaka manitra zay nosorana azy. Nitondra inona moa tamin'ny Davida io fanahy masina io? Zay le fanoteniny valintsika, be dia be ny valin'izay fa roa ihany no songamintsika. Ny toko 720 io a, ny amin'dininy voalohany a no vakitsika amin'dininy voalohany. Ary zao no farateny nataon'ny Davida: o Davida zanaky Jese, dia lehilahy zay voasandratra ho ambony, ilay voaositra Andriamanitra Jakoba, sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Io zany a nientin'ny fanahy masina tamin'ny Davida dia fisandrata. Ny fanahy masina zany dia mitarika atsika amin'ny fisandratana. Io zany dia mitondra anao io, mitondra anao miakatra foana, ary zay no dikany hoe ateraka avy any ambony. Tadio fa farateny nataon'ny Davida io, manao izy a tombanezaka ny fiainana. Asa atsika na mba manao an'izany isa-taona nataka an'izany. Dia Davida eto efa akaiko faty izy a dia manao tombanezaka, dia zay ny zavatra nitsapa. I Davida izy dia lehilahy voasandratra, zay le fisandratana. Tsy hoe nanandra-tena, fa zay manandra-tena moa no inona hozy izy? Fa voasandratra, pasifa io na iarana, voaositra koa. Eo zany a ny aingana. Ny fanahy masina dia mitarika anao amin'ny fisandratana. Faratemin'ny Davida zanaky Jese io, zay zany a ny success history na zay ilazanao azy amin'ny Davida zany a ny fisandratana io. Tsy hoe mora kory io, fa izy ny faralahy atao amin'zareo. Rehefa andeha hitady mpanjaka i Samuel, nampandalovina teo ny zokin'ny Davida, misy any Oliaba sy ny sisa, zay ranjanana no bikana. Hoy izy Andriamanitra hoe tsy ho le izy. Nalefa ndreny anankiray, ianao Samuel hoe za mijery ivelany fa ny Andriamanitra mijery ao anatiny. Marobe ny rahalahy amin'ny Davida. I Davida tsy teo fa tany amin'ny mpiandrasana ondry. Izy faraolona dia ny anjarany miandry ondry, zay ny mbo anjarany. Ireo rahalahin'ireo a manamboninahitra tao amin'ny miaramila ny Saoly. Dia hoy izy Andriamanitra hoe tsisy izy daholo reo, tapitra angany zanakao izy dia Samuel tamin'ny Jese. Le farilany hany fa tao inona moa izy? Antsoy. Nantsona
io le izy ho ny fanahy masina. Dia nosorona ho mpanjaka izy dia lasa atao hoe Mesina Kristy. Fa ny fiainany tsy ohatran'izany ihany fa mbola ho ela be izy vao lasa mpanjaka fa efa nosorona ho mpanjaka. Fatatsika fa niditra ho miaramila izy nefa nisakana ny zokony hoe la andeha jery ady na tongavany lahy ty fihinana koa no aty. Dia fatatsika amin'ny tantara hoe niady tamin'izy moa izy nanombohan'ny latsany soldat moa niady tamin'ny Goliaty izy aloha. Tsy maintsy mandresy an'io aloha izy vao tafiditra ho miaramila satria izy le kely ny faraolo. Fatatsika fa tsy mora koa zany fiainana maha-miaramila zany. Fa mandalo an'izany le fisandratana. Ireo koa mahafantatra hoe à vaincre sans péril on triomphe sans. Dia nandalo midingana rehetra maha-miaramila izy. Dia tonga lehibe ny miaramila ary tsy mora zany satria vidina amin'ny raha zany. Dia tonga vinaton'ny mpanjaka fa maro koa ny famafao. Le mpanjaka mihitsy nialina azy avy eo dia rehetra rafozanao maninjika anao amin'ny antso be. Da mipetraha amin'ny toeran'ny olona zany fa tsy mora koa sady. Impiry izy nitorahany lefa. Dia lasa mpanjaka ny zanany mihitsy ny nanongana azy tsy ho mpanjaka Absalom. Fa zany rehetra zany nampisandatra amin'ny Davida. Mpamorokila koa izy fatatsika fa nampahany betsika amin'ny salamo dia izy namorona azy. Zay mahatonga azy miteny fanahy amin'ny Jehova no mampiteny aho izy. Za dia lehilahy voasandratra. Ianao koa dia afaka sandratra ny fanahy masina. Aza matahotra ny sakatsakana rehetra mandalo amin'ny fiainanao. Fa tsy maintsy misy ny misakana tahaka ny amin'ny Davida. Ary tsy maintsy ahetry ny olona ianao. Fa tadio le tena izay manetry tena no asandratra. Lavy ny olona ianao. Aza matahotra fa ho avy ny fotoana ny ratan'ny fanahy masina anao. Na amin'ny fiainanao ara-panahy io, na amin'ny fiainanao ara-nofo na ara-piarahamonina. Rehefa tena miaraka amin'ny fanahy masina ianao dia izy no manandratra anao. Tsy ianao kory no te hisandratra na manandra tena fa izy miteny hoe za dia lehilahy voasandratra. Ny tsotra kely anoarana azy dia tahaka ny baolina ianao rehefa miaraka amin'ny fanahy masina. Arakaraka ny anjerana azy amin'ny tany mafy no maninona baolina ny tenisy. Ny akarany moatra ny lohanao. Manao mouvement sinusoidal tsy haiko ny filazanareo amin'ny fizika dia mahazo atao hoe élongation maximale ianao amin'ny voalohany. Ary zay ny tadiavin'Andriamanitra aminao. Fa zao nefa mety tsy fantatry ny olona zany fisandratana zany lavin'ny olona. Ny Matteo 12 rehefa nandroaka démonie Jesosy gaga amin'ny olona fa raha tampona amin'ny démonie misarotra roana mako anareo mpiandry ny démonie sady mona ny mareniny. Na ikikika farafafirina ao mpiandra izy ane mareniny. Aza mba tratra an'izany any mpiandry fa sahirina raha tratra ny démonie marenina fa milaza aminareo fa nahita anankiray fa sarotra. Iny le tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka. Fa na ivazavaza ary ianao itsy heniny. Sady mona izy ny marenina amin'ny taninao tsy mamaly. Dia rehefa mba nahazo réussite tamin'ny Jesosy, ory zalahy hoe tsisy mahafaka an'io fa debany le devoly mihitsy ao amin'le rio. Za amin'ny fijerin'ny olona ny fisandratanao. Aza matahotra ataon'ny olona zany fa Jesosy ary nataon'ny olona. Tsy noho ny olona ny fahombiazanao. Manao trano ianao lazain'ny fanangalatra. Taiza koa ny navitany an'io izy. Mahay ianao nahazo diplôma lazain'ny fananao diplôma osoka. Zay ny fijerin'ny olona zany fa mety hafa ny fijerin'Andriamanitra anao. Mividy fiara ianao bokatrosa zao io fa mody mba mizesta ozy izy. Jesosy ary nataon'ny olona an'izany. Fa hoy Jesosy ringana ny fanjakana miadatrano. Tsy tokony ho zany le izy fa fanan'Andriamanitra io amoako démonie io ary efa tonga aminareo zany fanjakana lanitra zany. Rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao dia asandatra.
ary tsy ianao ihany fa nitaranakao no asandrana. Andininy fahadimy amin'ny Samuela faharoa teo, 7:20. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va mitaranakao fanekena mandrakizay nataony tamiko. Ary zay mahatonga amin'ny Jesosy antsoina hoe zanaky Davida. Tsy ianao ihany no asandratra fa mitaranakao no asandratra. Ary zay ilay nivakina hoe zarazarana samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ny fanahy masina manome fanomezam-pahasoavana maro samihafa, afaka manome izay tsy angatanao izy. Zay ilay tany saina teo tamin'ny Korintianina voalohany 2:20. Mba hanandratany ianao. Ny olona tsy mila. Na ny olom-mba ositra ary indraindray olona akaiky ianao. Nisy olona nafantatra anay fahiny tamin'ny sambana tanora sy tamin'ny skoto zany. Mba niaraka teo zany promotion tamin'ny skoto sy ny tanora zany. Rehefa manao pastera dia mbo enina. Fa rehefa hoe nampianatra, fa inona no hainy ampianarina ho sisy. Dia enao moa tsy hiteny ary eniko mihitsy le feo. Rehefa mba manoratra anao mipiblie zavatra anao dia hoe dia izy manaratsy foana hoe nikopien'le ritaizany iray io. Namana zany manao an'izany a, fa Andriamanitra io me zavatra. Izy miteny an'io baka amin'ny teolojia ny azy. Mba andeha hianatra zany raha zokony zany dia mba hanao maîtrise. Tonga zany izy zany dia avy le koro misoratra aminaran'le olona io le rakoto. Hianatra amin'io zany ianao. Le olona iverina hoe tsy mahay ninona dia tsy nonao mihitsy. Dia nianatra voalohany amin'izay. Rehefa nianatra zany dia le namana ihany ny tantara rehefa mirafo. Tena tonga miteny Jesosy hoe taizany nahaizan'le ry teolojia. Izy aloha dia tena mahay hozy izy fa taizany nahaizany azy. Tanao fa na efa mianatra aminao zao izy mbola tsy ekeny ihany hoe mahay ianao. Heveriny hoe perroquet ngambany za mampianatra io ngambany. Intelligence artificielle ngambany. Tanao fa tsy mino ny olona. Tsy mino ny olona. Rehefa tsino izy dia tsino ny fisandratanao izy. Efa mianatra aminao zao izy mbola mieritreritra ihany hoe taizany nahaizany ity Jesosy ny nataony olona zany. Mety tsy ilain'ny olona ato ianao fa ilain'ny olona ary. Misy olona foana anomanin'Andriamanitra hoe misy olona milanao ato. Zay le fiainana zay ny aty ambonin'ny tany ato. Afindrana ato misy olona miainanao, ato misy olona milanao. Ary ataon'Andriamanitra mahagaga ny fiainanao. Mety tsisy iainanao ary ny malagasy fa io Andriamanitra ireo vazaha ireo no iainanao. Zay no ataonao rehefa sandratr'Andriamanitra. Izay no nahavaky volana ny Davida hoe mifanahy amin'ny Jehovah no ato amiko. Fa misy zavatra faharoa tsy azo sarahana amin'ny fisandratana raha te hisandratra ianao dia ny fahamarinana. Sokafantsika indray le Samuela faharoa teo 7:20 amin'ny andininy fahatelo ny vakitsika. Ahoana hozy izy? Andriamanitra Israely manao hoe eny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka amin'ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. I Davida na eo ara ny fahalemeny, ny tandro ny fahamarinana sy ny rarina izy. Tsy misaraka amin'ny fisandratana ny fahamarinana. Manaova ny marina, aza reraka manao ny marina na dia hitsaha amin'ny olona ary ianao. I Davida tsy nety namona ny Saul na dia azo ny piripiry azy. Fandrika zany hozy izy, za tsy mikasika olom-ba ositra. Aza mba manenjika na mikasika olom-ba ositra ianao raha te ho tahaka ny Davida. Ny fahamarinana foana mitazomina. Ny fahamarinana mananitra ny firenena. Mahantra olo-marina ny firenena. Fa ianao no asaina manao fahamarinana. Ary zay nataon'ny Davida. Tahaka ny maraina tsy misy raha onino ny fahamarinana tokony nataonao izy. Ary ho anao sy ny taranako aza mba ratsiratsy fanahy aman'olona. Sabotage olona io fa miantraika amin'ny taranakao io. Aza mba manenjika ny hafa fa ny taranakao mivaralila tsy hitanao akory. Efa tokantrano mialaina ny tokantrano zanakao anao tsy mahatsiaro fa manenjika ny hafa nataonao raraha. Mitoera amin'ny fahamarinana.
fahamarinana justisy ny resako eto manaova aza reraka manao fahamarinana fa misy karazan'olona ratsy fanahy teo akaikin'ny Davida teo andininy fahaenina sy fahafito vakitsika ahoanao izy fa mitena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo arina ary tsy azo raisin'ny tanana izy ary ny olona mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy nazaran-deha eto amin'ity fiarahamonina ity na ampiangona na anaty sampana dia misy olona tahaka ny tsilo inona moa ny hainy tsilo mambolenao tsilo asizezika tsara hoy izay za mbo nikarakaranao dia safosafoko ianao da ahitanao azy safosafo tsara ny lengomenanao dia maninona ianao avy eo maratra ihany ianao fa tsisy eny afa-tsy ny manindro misy satsisy an'izany iana aminareo any misy karazan'olona tompoko ohatran'izany tsy mahay afa-tsy mandratra ny hafa io mazava be io tahaka ny tsilo arina izy tsy azo raisina amin'ny ka raha vao manina an'izay olona zay ianao akaikinao manaova gant mazava be ilay izy izay mikasika azy tsy maintsy mitondra ina ny misoratra ao mitondra avio izy mitondra forsa mitondra rato fa misy karazan'olona ohatran'izany amin'ity fiaina amin'ity any ampiasanao miteram-pianaranao dia izy le tsilo tsy azonao ilika io fa ianao mila miaro tena fefa tsilo io ary marahina raha atranonao ao misy tsilo koa misy an'izany koa misy vady koa tahaka ny tsilo ao anatin'ny tokantrano manaonao votsy manaonao vo tsisy fakasitrahana azonao sinsisy azy mba tsilo ihany koa anatin'ny tokantrano fa misy vehivavy sy lehilahy ohatran'ny tsilo ao an-tokantrano vindavinda lava io anatin'io ary ny zanaka koa misy tsilo matoa manambitamby atambola andavanandro tsilo nataony aminao fa izay le hoe manaova ny marina aza reraka manao ny marina ny olona rehetra ny mena fanahy masina dia nanao ny marina Isaia 1:1 Isaia 1:1 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo mpaminano io olom-baoisitra io Mesia io Kristy ahoana osisy ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soamafaly amin'ny olona rehetra mandefitra ny tsinjoka aniraka nasitrana mitoritory fo hitory fanafahana amin'ny babo sy amoaka nao an-tranomaizina ao amin'ny mazava tanareo fa ambana ny mampionona ny malahelo sy ny sisa ary ianao amin'ny andininy fahatelo mba jerentsika ny andininy fahatelo fehezanteny anankiroa farany mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana tsy tsilo ianao fa hazo ny fahamarinana namboleny izy ozy izy namboleny Jehovah ianao zay le olona ny olona manana ny fanahy masina dia tsy maintsy manao fahamarinana na dia tsy noho ny olona ary mety tsy noho ny olona ny fahamarinanao aza kivy amin'izany Isaia ihany 2:7 tanareo fa tsy misaraka ny fahamarinana fisandratana ary ny fanahy masina Isaia 2:7 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ahoana izy indro ny mpanompoko izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko zay le voaositra napetrako tao amin'ny fanahiko amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy tsy antsoantso izy na anaditra ny feony na nao azy andranesina ny feno eny an-dalana tsy ho tapahany volotaratorotoro ary tsy ho vonono lanjiro manentina amoaka zay tena rariny izy tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panorony rarina amin'ny tany ary nosy iandrony zay ataon'Andriamanitra ohatran'izay ianao io mpanompoko izy toanako io omeko fanahy io dia hitarika azy
amin'ny fisandratana anaovany fahamarinana. Tandremo tsara nefa sao manaona ny asa safira asan'apôstôly 5 fa misy koa zany ny olona amin'ny fahamarinana io maro karazany manko. Eto zao fahamarinana momba ny rakim-pisaorana. Fantatsika sekoly laby nanao rakim-pisaorana zareo dia nivarotra inona moa? Nivarotra tany. Nivarotra tany. Dia efa mba nivoady hoe omena amin'ny Jehova zany ny vidin'ny tany rehetra rakim-pisaorana. Ary misy vehivavy mirahina ny mpivady. Afa mirahina amin'ny lafiny ratsy ireo samby tsio. Fampitompo maso izy mivady, alefa daholo ve? Ohatrany manahirana. Ary eo ny pakapana. Tsy le abeny vola mitsidin'Andriamanitra fa le tsy fahamarinana. Dia namitany Petera. Asan'apôstôly 5:7 ndalahelo hoe ry Ananiasy nahoana Satana nameny ny fonao andainga amin'ny fanahy masina hanafina ny vola sasany vidin'ny tany. Mandainga amin'ny fanahy masina aza mba atao. Dia naninona i Ananiasy? Maty teo. Maty tam-piangona. Nantsoina koa madama zay le hoe tena misy mpivady tena miray hina ary mitovy hevitra. Mbola nomena chance kely izy. Raha mijery nareo amin'ny 9 ahoana ozy izy? Fizy rehetra ve io? Izy ka miray hina makana amin'ny fahaverisana. Dia maty koa izy. Ny fahamarinana io hatramin'ny kely indrindra dia arahan'Andriamanitra maso io. Ao anatin'ny tokantrano, aza manao tiana tsy tiana amin'ny ankizy ao tokantrano. Tantana amin'ny fahamarinana ny zavatra rehetra. Ny ao amin'ny tokantrano, ny avam-bady. Tena tenena itsika fa hitan'Andriamanitra ireny. Ny havanao foana ny mameno trano sy ny sisa. Fa rehefa ny havana anankiray dia sinao fepetra ngoda be dia tsy tafiditra ao. Fahamarinana ve zany? Be dia be ny tsy manana fahamarinana anatin'ny tokantrano. Ahitany olana foana ny havanao fa ny anazy anjely daholo. Sa tsisy zany? Tsy fahamarinana zany tompoko. Mengao anatin'ny trano amin'ny fahamarinana. Tsy gaga ianao raha mitondra zavatra ngeza be na orinasa na ary dia manao an'io fa anatin'ny tokantranonao raha feno tsy fahamarinana. Feno tsy fahamarinana. Atomoy amin'ny zavatra kely ny fahamarinana. Ary za tena milaza hoe rehefa tsy anao fahamarinana aza mitaky fahamarinana amin'ny fiarahamonina. Ianao raha tsy manao. Fa miainga aminao ny fahamarinana. Ary ny fanahy masina hanampy anao amin'izany. Ary zay nirery amin'ny Davida rehefa nanao tombanezaka ny fiainana izy akaiky ho faty. Paoly apôstôly koa nanao efa niady ny ady tsara na tanteraka ny fiazakazahako aho. Manaova tombanezaka amin'ny fahamarinana fa i fahamarinana tsy misaraka amin'ny fisandratana. Da ary tsy ianao ihany no asandratra fa ny taranakao dia asandratra Andriamanitra. Ny taranaky ny marina dia ho tahina mandrakariva. Tanteraka aminareo izany izany fisandratana sy fahamarinana izany. Amen.
iombona hivavaka sika riavana manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izany. Eny ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, mbola misaotranao hatrany izahay ny amin'ny famindramponao lehibe fa mbola ampahafantarinao ny sitraponao marina tokoa izay tianao hiainanay amin'ny maha-kristianina anay. Misaotra ny amin'ny fanahy masina izay mitarika sy mitondra anay ho amin'ny fisandratana feno, anehoana ny voninahitra ao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay amin'ny maha-kristianina anay. Indrisy nefa Tompo, dia matetika izahay ny te hanandra-tena, te ho lehibe amina fotoana fohy, te hahita vokatsoa aingana dia aingana. Kanefa nambaranao taminay teo fa raha ny amin'ny Davida manokana dia misy ny dingana maro izay nolalovany fa tsy misy fahagagana. Kanefa ny Jesosy raha ny fiainanay ankehitriny dia maro ny olona izay mitototo any amin'ny fivavahana tsy izy, mitady fitahiana sy fahagagana satria te hisandratra, te ho lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Namindra fo aminay Tompo Andriamanitra io, ampitoeran-tena anatinay ny fanahinao masina, mba hananay faharetana ka ahazaonay miandry ny fotoana izay hanandratanao anay, indrindra eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Dia andraikitry izay Tompo dia vonona ny anetri-tena, hanao ny sitraponao Andriamanitra. Eny fa na dia maro tokoa raha tsy faly ny amin'ny fahombiazan'ny kristianina, dia mampahery anay ianao tsy ho kivy, fa raha ny fiainana zanak'olombelona tokoa dia tahaka ny valalakarona izay misandratra dia sotomina hidina, satria tsy faly amin'ny fahombiazan'ny namanay izahay. Raha misy manao ny marina dia iomezana, raha misy manao ny rariny dia tsy mitsiniavina. Toy ny manao ny marina indray ankehitriny no hafahafa, fa ny manao ny ratsy dia zary fahazarana eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay Jesosy manoloana izany sitraponao Andriamanitra, vonona izahay hampiatra ny fahamarinana izay kristianina izao no andrasana, hampiatra ny fahamarinana hanandratra ty firenena ity izay latsaka ao anatin'ny aizina tanteraka. Ankehitriny izay Tompo dia angataka aminao mba hifehezanay ny lelanay, tsy ho tahaka ny tsilo, satria matetika tokoa Jesosy dia niteny aloko ny vavanay dia manindrona, mankarary fony namanay, ary mahafaty mihitsy izany. Irinay Jesosy dia ho tonga teny fiainana ny teny izay ambaranay, ho mpitory vaovao mahafaly izay mpilaza fiadanana, mizara fahasoavana ho an'ny manodidina. Hoa manolo teny mpanatrehanay izay Jesosy, raiso ny fanoloran-tenanay ho isan'izay anaiky tokoa hitondra ny fanahy masina, handray ny fanahy masina ho tarihanao Andriamanitra amin'ny lalana marina, hisandratra, ho fanehoana ny voninahitra ao, hampiatra ny fahamarinana ity amin'izao tontolo izao ity. Ankehitriny izay Tompo dia mivavaka ho an'ny tsirairay, mba hanana tokoa izany fitondran-tena masina marina ao aminao izany. Ireo izay marary sitrahana, omeo hery, omeo tanjaka fahasalamana, omeo ny fitaovana rehetra hoeto mitsabo, ny tokantrano tsirairay ihany koa Jesosy, indrindra ny tokantrano kristianina, mba tsy fampandany ho amin'ny faharatsiana, fa mba ho tokantrano modely sandratan'ny voninahitra ao Andriamanitra, vavolombelona sy modely fa kristianina tokoa, isehoany ny fiadanana, ny fifankatiavan-dray aman-dreny sy ny zanaka, mba hanana fifandraisana marina tokoa, hisy fotoana hifampidiniana, indrindra hifampidiniana ny teninao Andriamanitra, hifampizarana fiainana, hifampitezana ho amin'ny tsara. Mangataka izay Jesosy ho an'ity firenenay izay anjakan'ny sampy ny aizina, eo ny ezaka ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, dia arovinao ambiny ny tsirairay, ao ireo izay mandeha ditongotra lavitra mizara izany teninao izany, ho amin'ireo izay mila vonjy hatany lavitra, arovinao izy ireny Tompo amin'ny ratsy rehetra, dia ianao anambina azy amin'ny teny izay ambarany, mba ho vaoray marina tokoa ny famonjenao Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, eo ny sinoda lehibe ny amin'ny fanavaozana ny rafitra hatrany amin'ny farany ambony,
ianao Andriamanitra no irinay ampitoetra amin'ny fanahy taridalana mandrakariva ka tsisy toerana ho an'ny devoly, tsisy fahefana ho an'ny satana, fa ianao Andriamanitra no ametraka sy anendry ny tsiraray amin'ny toerana sahaza azy, anandratra ny tsiraray ianao ary ampitoetra ny fahamarinana ho amin'ny fifidianana sy ny fanindrena. Dia matoky izay Jesosy fa ianao ny tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Mivavaka izay Jesosy ho an'izao fiangonana fitezam-panahy eto amin'ny sapely militera izao, ny fikasana ny amin'ny tetikasa maro samihafa dia apetraka feno eo am-pelantananao, ny amin'ny batisa faobe izay kasaina atao, eo iray olona marobe izay maniry ho tonga zanakao Andriamanitra, dia ianao Andriamanitra no atanteraka izany araka ny sitraponao, ahalavrary ny zavatra rehetra. Maro Jesosy ny zavatra tsy takatray, fa ianao Andriamanitra mahalala ny hevitra sy mahasoa anay, dia apetraka feno eo am-pelantananao izany satria ianao tokonay sy fahavelomanay. Amin'ny anaranao Kristy Tompo anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Antsika hitsangana anambara ny fanaikim-pinoana. Izany dia ny fanaikim-pinoana araka ny soratra masina, na ny fanaikim-pinoana laharana fahatelo amin'ny liturjia manao hoe: minan'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandrakatra amin'ny taloha-indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia mahatamonja antsika Kristy. Mihinany Jesosy Kristy zanalahy tokony atompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny velona. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanantsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresitra ao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Misy tiavantsika ty izay manolotra ny tenany andray ny fanahy masina, iroso andray ny sakramentan'ny batisa, 750 ny andininy voalohany, dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy. Oh
dia havana amin'ny araka ny faniriny tiavantsika ty dia hiditra amin'ny sakramentany batisa izy a ho isan'ny zanak'Andriamanitra andray ny fanahy masina izay fa nitarika azy nankaty rahateo. Enotsika ny tenin'ny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ho ny tenin'ny Tompo. Ary Jesosy nanatina dia niteny taminy hoe efa nomena ny fahefana rehetra nandandra sy aty an-tany koa mandehana ianareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrona izay rehetra nandiko anareo. Ary ino zany momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao amin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby ianao ary fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy, fa niarina levina tamin'ny batisa ianareo ary miara-tsangana amin'ny finoana ny asin'Andriamanitra. Ka tsy misy tsony na jiosy na grika na andevina tsy andevina alahy na vavy fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao valinao araka ny sitrako ny fonao. Ekenao va fa Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra ao ary mpamonjy anao. Eny tompoko. Ekenao ve nanompan'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namanao sy amin'ny toerana rehetra mety alehanao araka ny fanambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Eny tompoko. Ekenao irinao ny omananao no mpandray samin'ny Tompo. Tompoko. Ekenao ve ny andany asan'ny Satana rehetra ary ezaka hifady ny fanao ratsy rehetra. Eny tompoko. Mangataka anao hitodika anao amin'ny fiangonana hanamafy izany fanekenao izany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manaiky aho fa i Jesosy Kristy ny Tompoko sy Andriamanitra, ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andany Satana sy ny asany ary hifady ny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny roso mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinako mba hanatanterako izany. Amen. Omeny ny fanahy masina anao zany herin'Andriamanitra zany ahatonga anao amin'ny fisandratina sy ny fahamarinana. Hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina andininy faharoa sy fahatelo amin'ny enina amby efapolo amby roanjato. Eombona hivavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa, ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronao izay ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nandrenany sakramenta amin'ny batisa. Ko mitalao aminao izay ray io, manatrehanay, aoka amin'ny fanahy masina hanome hery ny asa tanterahanay eto hampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelomelona ny zavaboaty ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity olona izay atao batisa ity ane ho varay mandrakizay eo amin'ny fanekenao, ho ampitafiony zanakao izy ary presendrika aminy no miasa ny fanahy masina, mitarika azy isan'andro isan'andro amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana.
Randrianambinina nity Adriana. Randrianambinina nity Adriana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, aza matahotra, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Amen. Mamonjy toerana izy io manampanahy fa ho atokana ho isan'ny mpanefana samy Tompo koa 700 any andinin'ny voalohany. Manasanao hiakatra aty amin'ny alitara masina. Noho ny fahasoavan'ny Tompo dia ho atokanao mpanefana sany Tompo izy satria efa nafeno ny fiomanana rehetra ho amin'izany teo amin'ny fianarana ny katekomenina. Isika mpanefana sany Tompo rehetra koa dia miezaka manavaoha ny fanoloran-tenantsika. Dia isika hitsangana angataka ny Fanahy Masina. Vavaka isika. Iray mandrakizay io. Misatranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony ny fitiavana anatony anao. Andriamanitra sady matoky io, ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsaha ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa ny rahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka efa hifidy ankalalahana ny lalana izorana dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra io, mba ianore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy zao. Raisy koa izahay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay, no angatahanay izany ho azany ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera laza voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Enotsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Ny Tompo izany mpiandry tsara, ny mpiandry tsara mololotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy tanaraka aoka izy andamy tenany sy tonana fijaliany ka anaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na izy navery ny ainy ny amiko dia azo izy aminy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona nome ny olona ho takalo ny aina? Na izy nanao ny sitrapony raiky izay nandanitra, izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naika netren'ny olona ekeko izy netren'ny raiky izay nandanitra, fa nazovy kosa no andà netren'ny olona ho laviko izy netren'ny raiky izay anandanitra. Amen.
malona za amin'ny tenin'ny tompo zany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao. Ianao va min'Andriamanitra paratsika sady raintsika nan-danitra zay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany lahatokana maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinany Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao? Mino tsy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanareo ny fanekenany tamin'ny batisa zay efa nandraisanareo ny fanomezana ny fanahy masina ka mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy ankehitriny. Ka iezika ianao ho tian'Andriamanitra ankatony sitrapony ahatsiaro ivavaka sy amaky baiboly amonjy fanompom-pavahana sy fanasamy tompo zay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny otisy anankatoa. Okary ianao hitodika ana amin'ny fiangonana hanonona ny anaranao sady hamaky ampahabe maso ny fanekenao. Izao randrianambinina ny ity Adriana dia manaiky tsy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy ary voavela ny eloko ary azoko ny mpamonjena ka ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foko rehetra nanapa-kevitra aho ny andray ny fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony ho aezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronana voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako tanterahako izany rehetra izany. Mandre ianao Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra dia omeny fanahy masina anao ankehitriny. Randrianambinina nity Adriana. Randrianambinina nity Adriana. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina no itsofanay rano ianao, anokananay ianao, hanamasinanay ianao ka andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ankehitriny araka andray anjara aminay ny fanasamy tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tofany antso ianao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorona raha-pitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiadanana, mahiresy sy mahatanja fa mitompo momba anao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izahay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo amin'ny tananao ray eo ity mpanomponao izay vao avy nanamafy ny mpahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay eo no niantso azy ka namaly azy, namaly izany antsonao izany izy taeo ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao ary omeo azy ny hery aharetiny amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatin'ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisina amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azo zongozonina ny fanantenana ary mahery ny fitiavana. Aokatra hifitotra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatreny zao tontolo zao vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Vavaka aminao izahay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibantsy ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izahay rainy famondram-po fa amin'ny anara Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanavana samy tompo vaovao, tany mafy ny ananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao, mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao amin'ny toerana rehetra izay anaraha amin'ny tompo anao. Amen. Fanamariana ety gaga ny katekomeny avy tezany voan'le olona. Izy dia nisafidy no atokana eto amin'ny chapelle militaire ampahibe, misy efatra izy ireo a, ny roa avy any amin'ny province, ny roa avy any an-dafy, ny anankiroa voatokana izy zao dia misy anankiray volana Jolay. Rehefa amin'ny tanina tezy nahitanao ny chapelle dia hoe misy namanay ato a
ny sasana hitanay tambajotra eritrereto ny fitiavan'olona ny chapelle arakasaka anao ny tsy ho ty azy 970 aniranangatahany matokontsika fa afaka manao rakim-pisaorana mba hifombonantsika aina aminy fa nisafidin'ny chapelle izy. Eroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no iarabanantsika natratra ny andro anio ary te manona ny fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy sy ny ankohonantsika. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Mika 7:9. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synodaparitany Iarivo Avaradrano. Andron'ny président synodaly. Miorena tsara aza miova. Ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Araka ny fandaharam-potoana synodaparitany Iarivo Avaradrano dia ho tanterahana ny sabotsy fa 4 volana May ho avy izao eny amin'ny FJKM Analamahitsy ny andron'ny président synodaly Andriamatoa Dokotera Rabetokotany Miarolaza Andriamialy Mpitandrina. Fotoana natokantsika hitondrana ambavaka azy sy ny ankohonany ary anohanantsika azy amin'ny asa iandreketany. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 sasany maraina izay tarihany synodaparitany Iarivo Avaradrano. Manantenantsika rehetra hanao zava-dehibe izany fotoana izany fa hery lehibe ho azy mianakavy ny fitondrantsika ambavaka ary azy ireo amin'ny maharay aman-dreny iombonana azy. Mametraka amin'ny veloma mandram-piona indray amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa, ny filompanampy Rasolofimanana Mamitahina Mpitandrina ka anasana antsika birao fiangonana
ny fikambanany dekona sy ny loolona ny sampana rehetra ny fikambanana ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara toy izao indray vaovavoaray eto toerana isaoran'Andriamanitra fa noho ny fitantanany lehibe dia totosa somatsara ny atrika asan'ny fikambanany dekona sy ny loolona izay natao omaly isaorana ihany koa ny ray aman-dray mpitandrina ny mpitandrina amin'ny zatra ary ny braon fiangonana sy isika dekona sy loolona tonga nanatrika izany fotoana izany mariana ihany koa ho an'ireo dekona vaovao mba anantona ny révérend docteur Rakotsizafy Mikael zay ho an'ireo zay tsy tonga nanatrika izany fotoana izany ny fitsangatsanganantsika isaky ny alatsinain'ny pentekosta dia atao any amin'ny chapelle militaire Manjakandriana mbola ho ampitana amintsika io ihany ny andinindininy mahakasika izany anatanteraka famangina manjo isika rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao dia hitaty Colombe amin'ny fikambanany dekona sy ny loolona vaovao avy amin'ny sampana sekolela ady finaritra ny asabotsy fa 7 volana meo avy izao no anatanterahana ny fisindan'ny mpampianatra rehetra eny amin'ny UCM Ambatoroka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora hariva ho tanterahana ny alahady 15 volana meo avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny concert ny ratsana taniketsa zay anasana ny fiangonana iray manontolo miverina ny taniketsa ny hariva amin'ny 3 ora sampana mpanazava stily miarahaba araka ny fanao isan-taona ny sampatia no mivarotra ny sakafo atoandro any am-pitsangatsanganana ny alatsinain'ny pentekosta efa midy manomboka izao ny tapakila makasika izany ka manasantsika andray anjara riz cantonais sy saucisse fumée no homanin'izy ireo amin'izany izay tsy faina amin'ny R1 manasantsika andray anjara azo raisina eto am-piangonana ho an'ireo izay tsy afaka alohan'ny fiaingana ny sakafo sampana Dorcas manona fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay ampatsiahivana isika mpianakavin'ny finoana ny amin'ny batisa fobea sy ny mariazy miara-mizotra izay atao ny andro ny akarana ny 7 volana May izay atao eto am-piangonana koa izay liana amin'izany manatona madame Florina na ao ambron mpitandrina alohan'ny 15 volana May ary ho an'ireo izay anao batisa fobe kosa dia ilaina ny sarin'ireo zaza omena madame Florina miverina sampana Dorcas ny hariva amin'ny 2 sasany sampanasa AFF fiadanana anio hariva amin'ny 3 ora ny fotoanantsika amin'ny fampianarana ny fanahin'ny fahafoizana izay iarahana amin'ny pastera Rarijason Hery filohan'ny sampanasa AFF foibe FJKM teo aloha ao amin'ny akany Somempita mbola mitoy ihany koa ny fisoratana anarana mitafika masina anatiny ho antsika izay maniry hotsidiana amin'izany ny fitsidiana dia ny 13 volana May sy ny 20 volana Jona ka misafidy daty iray amin'ireo voninahitra ho an'Andriamanitra ireriary sampana VFL finaritra ny volana May iray manontolo dia iray volana sampana noho izany dia mivarotra mofomamy sy masira izy ireo manasantsika indray anjara ho fanohanana ny sampana amin'ny asan'ny tompo ary ny rakitra faharoan'io dia anjarany rakim-pisaorana Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho fa foizana ho an'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara fararakitra avy amin'ny taranaky Tompokila Roland Raelson filazana manjo antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesinay anareo fa ny zanaka malalanay Razafy Manatsoa Ilmananjara Stefana
dia nodomandry ny zoma fa 9 ny volana May rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy indray aman-dreniny médecin lieutenant colonel Razafy Manantsoa Hery Mamonjy filohan'ny VFL sy Randria Mananjara faniry nomena Arsoa Stéphanie Braony Sekulela Ady ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina eto am-piangonana rapitso alatsinainy fa 7 ny volana May amin'ny 1 ora atoandro ary alohany ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny Ambatomena Mananara. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny navitan'ny fanamasinany fanambadiany reto avatsika hitsangany ireo raha ora Vela Arjona Lioka Iriniana sy Randriana Arjona Mendrika. Ireto avatsika reto entina mbavaka ho amasinana fanambadiana amin'ny heriny Rafidson Andriana Arisata sy Solohery Malala Rivoartsoa Adrienne. Zaro tombola ambanivohitra. Ny dinika batisa amin'le batisa faobea dia ny Alarobia sy Zoma amin'ny 5 zany. Larobia sy Zoma amin'ny 5 zany amin'ny safidy amin'ireo zany na Larobia anao ny tonga na ny Zoma zany ny tonga ny fiofanana batisa ho an'izy ireo. Ny toeram-panomana mpitandrina dia manasa antsika ny fikambanany vadiny mpiomana mpitandrina. Tsara ny mahafantatra fa ireo mpitandrina ireo rehefa mianatra dia ho famina koa ny vadiny fa tsy mora akory izany manambady pastera zany. Dia ampianarina izy ireo na resaka fampandrosoana na resaka protocole na connaissance générale hatramin'ny lalàna sy ny sisa ampianarina an'izareo hatramin'ny fiombonana fa tsy mora koa miaraka amin'ny dekona vavy raha pastera lahy. Dia ampianarina an'izareo hatramin'ny pitipika tsara zany tsika mahafantatra fa ny vadiny mpitandrina eto amintsika no responsable ny formation izy ireo. Ineny zany ny tompona andraikitry ny fampiofanana an'izy ireo. Nareo zay te hanohana an'izy ireo dia afaka mankao aminy hatramin'ny asa tanana zany ampianarina an'izy ireo. Raha ohatra ianao manana masina coudre zao dia afaka amterina any zany satria ampianarina zareo zany karatika koa fa tsy hipetra-potsiny any amin'ny fiangonana. Ka anao varitra fampiratiana zareo amin'ny Zoma ho afo zao. Dia manasa antsika ary amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga misy ny fampiratiana maro samihafa sakafo isan-karazany hira sy ny takan'izany tontolo andro amin'ny Zoma. Fa toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany amin'ny Kristy. Dia manasa antsika zany izy ireo ho tonga maro ary Ambatonakanga Zoma 23 Mai zany. Ny promotion andiany antso amin'ny mpitandrina. Promotionnay zany feno 25 taona. Jobily volafotsy zany. Efa elaela ihany zany zay dia manao an'izay ny andiany. Zay no anisan'ny vitsindrina satria zay 25 monja raha miaraka amin'ny pastera efa niasa. Raha ny peloton direct amin'ny fiteninareo azy dia 20 fa misy an'le pastera efa niasa mitovitovy amin'ny peloton intérieur mazany ireo dia misy 5. Dia zay zany zay mivitsindrindra. 25 taona zany jobily volafotsy zany anay. Ka misy bie vitsivitsy zany reny mivezivezy ihany asiana fandraisana anjara zany misy hotely sy gala zany amin'le izy. Dia tsika mahafantatra zany dia 20 taona tamin'ireo koa lanin'ny pastera teto. Mbola boay kely mitonga teto zany dia zao efa fotsivolo satria 20 ny 20 dia teto zany ny 20 zany raha oely zaka zany mbola miazakazaka manodidina amin'ny Betongolo io tamin'izany. Dia entina raha oely zaka zany mpanao atletisme sady zany raha oely. Dia 20 taona zany lany teto ka misy an'izay tapakila vitsivitsy zay any iarahana amin'ny faly amin'ny promotionnay koa nisan'ny mirahina be satria zay zany miona foana isa-taona zay 20 io andefasanay frais mihitsy ny avy lavitra. Dia santionany aminay an'izay mahafantatra pastera marika io ambondrona io promotionnay
pasterany Anosivavaka mbo manarina promotionay a pasterany Amtarandolo Fianaratsoa promotionay a pasterany Fenirivesta promotionay a pastera dokotera Tamtely a zay natokana teto promonay zay moa mora mifakafaty satria vitsikely anay zany pasterany Lazaina promotionay de mianasanareo zany zay iarapaly aminay fa amin'ny herintaona vao tena mankalaza zany fa niany promotion zany amin'ity sora mitondra mbavaka anay amin'izany mangataka ny labdio koa sy ato hitsangana ampitoerana ihany miakatra eto razokana any amin'ny sud-est zany izy io no affecté farafagna any zany misy district maromaro fito izy avy mola izy pasteur izy manko efa nalefa tanana voyage d'étude de tononao izy avy ny district any inareo aty foana ny maso zay misy district fito zany any amin'ny SP 14 de manomboko Manakara, Farafangano, Vohipeno, Vangaindrano, Bidongy Atsimo, Befotaka Atsimo de Vondroso moa nakiray Vondroso zay zany somary enjankenjana ny lalana amin'ny toerana zany de zay zany ilaina nefany any ty namanay ity raha Vangaindrano mankany Bidongy Atsimo sy Befotaka adiny 5 amin'ny moto adiny 5 de mbola misy koa zanam-piangonana Vangina amin'izany adiny 5 ihany koa ditongotra mamakivaky amin'ny ala parc Bidongy Atsimo iny zany de manala adiny 5 zany ianao zany cheval de vao mandeha tongotra adiny 5 koa zany ka mitondra mbavaka azy zany tsika ivoky zareo de eo nareo sampana eo ny tsirairay afaka manao zay tokony atao na ny vatsy na amin'ny akanjo sy ny sisa ho amin'ny famoahana ny robe pastoral sy ny sisa de pasteur Frank ndray mankany amin'ny Tongile firy ndray ny district any tonony kely district roa tsy diso roa ndray ny district any de ny Marantsetra sy Mananaravaratra de fatatsika koa fa mandalo sony ranovongo zany fotika tsy fotika vao tonga ny Mananara ianao rehefa tsy andeha botry na sambo zany na matahotra sambo zay zany mitoerana lehan'ireo de manasa atsika noana azy ireo amin'ny famoahana azy ao ny famoahany an-tsahamanitra ny boky sy ny sisa efa fanaotsika de mandray sanjara amin'izany tsika sampana amin'ny famoahana azy ireo le ty zany mbola be ny tanàna eto aloha iroso amin'ny fijoroana vavolombelona mirakitra isika eo no antokopira de kona koa andamina atsika amin'izany
midongy atsimo io a tsy azo atao mihitsy a ny miraty fandraisana, tsy azo atao mihitsy hoe tsy tratra fandraisana ianao satria raha vao tara fandraisana ianao dia hoy izy pastera hoe da amin'ny herintaona ndray indray mandeha ihany no misy fandraisana anatin'ny taona dia ny olona mandeha 100 kilometra monjo fandraisana nefa ianao mandeha 100 kilometra raha vao fa mirava ny fiangonana tonga ianao da amin'ny herintaona avao.
era fahatelo sy telonjato. fandraisana ny fanasan'ny tompo asaintsika iombon-databatra amin'ny tompo miaraka amin'ity avatsika mpandray fanasan'ny tompo vaovao hitsangana isika marina ny fotoana ny tapany voalohany anolotra ny rakitra isika dia mitohy amin'ny hira mialohan'ny sodrano.
ary Andriamanitry ny fiadanana menanareo amin'ny fifaliana ary ny ao amin'ny Kristy Jesosy anomenareo ny fiadanana ka ny fahasoavan'Andriamanitra moatry ny farana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo tanteraka tsy hanantsina nareo amin'ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ny fanahin'i Jehovah nampiteny aho dia izay voasandratra ho ambony ary marina sady manapaka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
ankehitriny dia mienory Jakoba mpanompoko, izany nahary anao, namorona anao hatrao-amboka sady mamonjy anao. Aza matahotra ianao, fandatsaka ny fanahiko amin'izay mangetaheta, arika aho amin'izay tany karankaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko amin'ny terakao. Anireny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo anilan'ny rano mandeha ireny, ka ovanina tokoa. Ary ny anankiray laza hoe amin'ny tompo aho, ny anankiray koa ankalaza anarina hoe Israely aho. Ary ny anankiray koa anoratra amin'ny tanany anao hoe amin'ny Jehova, ary ny anarina hoe Israely dia ho tonony amin'ny mpanajana. Amen. Velatra malona sika izao fanasana masina izao, manambara ny fanatreha amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina zay tahaka ny ranon'orona mivantravatra hitay anao. Ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatra efa tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, manana ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany. Feny fiderana anao nandanitra, manome voninahitra anao isanandro ny anjely tsy omby amin'ny alina, ny mpaminany ny apôstôly ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra aminao. Ko mba mianto izay tompo, avelao ny feonay iombona ny feny marobe nandanitra, isantatra sady ny fanjakana sy ny fiombiana masina manao hoe orinetsika ny teny fanorenana zao sakrameta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny teniko izay omena anareo, izao no ataovo ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, izy toa an'ity anareo rehetra fahatino-dra, dia ny ampanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao ho fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa naovina inareny mihinana nytony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo renaizy nandanitro, indreto zay manao ny fahatsarovana nahatongavany zanako olona, ny fijaliany ny fahafatesany ny fitsanganana amin'ny toerany maty, niakatra amboninahitra izy mifona ny kavanany ray, naniraka ny fanahy masina izy mba hananitra anay ary anaovanay ny fahamarinana, ka noho izany dia miandro sy mitalao ny firenana izahay, ko mba feno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ray eo. Taio tanteraka sakrameta masina izao endry Kristy le tokona Kristy le tanteraka, Kristy le naterina ny ray mandeha monjy ao anay teo amin'ny azo fijaliana. Re tompo ray nan-danitro, oka hiasa ny fanahy masina, le fanahy mahery, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahynay fa zanak'Andriamanitra zay. Izany fanahy masina zany ny manamasina mahary mamelona, manome ny zavatsoa rehetra, ary indrindra ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Ka mianto aminao zay ry fanahy masina, amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasiny torak' izany ny divay mba nambaran-drany Kristy, ary oka hiasa aminay ny fanahy masina atsovanay tena tafaray amin'ny nofo amandran'i Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay. Satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ao aminao Andriamanitra raitsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy izay vakina ho antsika, satria iray ihany mofo sika rehetra dia ny iray na dia maro azy, fa sika rehetra dia samy mandray mofo iray izany avokoa.
ny kapoko ny saorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika iran'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. ianareo izay mangetahita mankanisa amin'ny rano, andeha fihevam-botra avokoa izao ny zavatra rehetra ho ny tompo. Amen. Petraka isika no nira voalahatra. Zany kazaromo izay manaiky asandatra ny fanahy amin'ny fahamarinana. Amen.
mitsangana isika netry tena. Oka isika iombo-po amin'ny faneriteri-tena manao hoe tompo. Manomeza mofonaina tompo ho tanjakay. Mofonaina tompo ho tanjakay, eaigony itaraina yamali. Oy Jesosy Kristy ilay fanahy mitarika atsika hisandatra hoe raiso hano, ity ny teniko izay omena anareo, izao no ataovo ho fahatsiarovana. Jesosy ny ranao soa no nataonao avotray. Hoy Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy ino antsika, mitondra antsika ho amin'ny fahamarinana mandrakariva, manao hoe sotroanareo rehetra ity, fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Izao natao ho fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo, fa efa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao, any-panahy mahavoky za amin'ny ary-sakafo ny fanjakany lanitra, mamy ny fitianao. Misaotra tompo, amen. Hoe ny apôstôly masina, aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fa mitaro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra, amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakom-pisaorana.
aminya tumpapapesana iana nutukiku diri yoya ratiami kaneto rakatuna maye dialah kaneto rakatuna maye wana pakamitaw rana lata pada Dewi Ma Sumpabanu Kamua rana kapuaka Rafuksi wanan Nuira Lafami Manrapa Anu Amita Rananita Pana Manrapa atu kakua Amipa Zabanitaman Ienareo nito kaya ruanareo pamirapirra mitavana aminareo nito kaya tranareo nanatra mitavana aminareo nito ka anome anareo fiadana Petraka ivavaka mangina isika ty ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.